Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ny tenako indray tratra ity anio ity ary dia isaorana ny Tompo indray izay notantaniny antsika nandritra izay fotoana nisarantsika izay. Aloha ny fampianarana indray tsika amin'ity anio ity hiresaka tsika hiditra ny amin'ny tombo-kase fafito zany tsika. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mba tafiditra amin'izay tsika amin'ity anio ity. Satria efa nivahantsika ny tombo-kase enina ary tao anelanelan'izay dia nisy ilay tombo-kasen'Andriamanitra izay natsofoka ka mamarana ny tombo-kasen'Andriamanitra eny tsika miresaka ilay hoe ireo voaisy tombo-kase dia raha sitrapon'Andriamanitra miteny ity dia hiditra amin'ilay famahana ny tombo-kase fafito. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika indray hiaraka hivavaka hametraka ny fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika re. Jehovah Andriamanitra iray io, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, eny miantso ny anaranao zaray amin'ity anio ity indray. Mety izy iray nivavaka ninao ny an-danitra any. Saotra iray amin'ny tantananao sy ny viminanao anay tamin'ny fotoana lasa iny. Ary isaorana ianao ihany koa izay evitantananao anay indray amin'ity anio ity. Misaotra satria mbola nomenao tombonandro mavelona izay, menao fahasalamana ary matoa izay mbola afaka mihaino ny fampianarana ny teninao dia mbola noho ny fahasoavanao ka dia midery anao izay ray mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao. Eny izao tontolo izao Andriamanitra miazakazaka amin'ny ankavia, amin'ny ankavanana, mandroso miemotra eo amin'ny fiainana isan'andro ary tsy misy fanantenana. Izay kosa nefa araka ilay tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe nareo kosa miazakazaha amin'ny toeram-piazakazahana. Tsy tahaka ny mamely rivotra fa tahaka ny tena mamely totohondry ary tsy tahaka ny manao sangisangy fa tena izy. Satria ny apôstôly Paoly manao teny manambara manao hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana. Fandrao na dia efa nitory ara dia ndraha izany indray no lavina. Ka eny Andriamanitra aoka izay hikiry ny ainay mba tsy sao dia izay indray no diso anjara. Ka raha miazakazaka izao tontolo izao tsisy fanantenana, izay kosa miazakazaka amin'ny fanantenana izay ataonao eo anoloanay. Fanahinao ny asa ao anatinay Andriamanitra mba hahafahanay mahatratra izany. Izy hanome hery sy tanjaka ary fahasalamana ao anay. Mifona aminao ihany koa nefa izay Andriamanitra ny amin'izay mety fahotanay sy tsy famendrehana vitanay teo anatrehanao. Mba mindrafo aminay iray io mamela ny eloka ianenao. Mangataka aminao izay Jesosy io dia eo amin'ny ranao izay ho afa-pahotana sy sao amin'ny ranao izay ho afa-kiloka. Reo ka nofanahinao raha hitantananay ao amin'ny marina rehetra ary marina na afaka anay tsy ho andevo. Eo am-pilatananao no metrahanay rahay ny fampianarana. Kaoka Tompo tsisy aromaka izay am-pilatananao. Am-pilatananao rahay no metrahanay ny fifandraisanay amin'izay mihaino izao fampianarana izao mba tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely azy. Eo am-pilatananao rahay no metrahanay koa ny tokantranony tsirairay avy sy ny toerana izay misy ny tsirairay avy mba tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely azy. Dia raina mandrakizay ny anaranao rahay kalazay ny anaranao any amin'ny anaranao Kristy nandratana izany vavaka izany tao anatrehan'ilay Andriamanitra iray. Alleloia. Amen. Irosoary isika ny amin'ny fampianarana indray amin'ity anio ity. Ndresantsika farany izany dia niresakitsika mikasika ilay apokalipsy 7:7-10 verenantsika kely mikasika amin'izy io. Apokalipsy 7 dia ny 10:10. Inona ny zavatra niresahana teo izany tamin'io. Dia rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ao noho izy ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy Andray aman'alina eo amin'ny tempolony ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia hamelatra ny tranolainy andrakotra azy. Io moa zavatra hitantsika izany dia mikasika ireto hoe ilay 4,200 alina sy 1 hetsy tonga teo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ireo ilay vahoaka maro be
tsy tambo isaina zany zay tonga teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia ny akanjokanjo fosy lava izy ireo, dia hoe ny akanjo no sasany sy nofotsiny tamin'ny ranjan'akondra. Dia izy tonga ireo zany, io le fanantenana zany efa nandrasana efa ela dia ela dia ela dia ela. Satria zavatra hitantsika tena amin'ny farany dia hoe ireo zany le Israely amin'ny fahafenoana zany. Satria raha nisy ny novonoana noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy tany aloha, tsy hoe tonga dia nandray anjara izy nahazo anjara tamin'izany fiainana mandrakizay zany izy rehefa maty, fa tsy maintsy mbola niandry aloha izy. Dia rehefa avy eo, rehefa feno ny isan'izy ireo, dia niara-tonga teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'izay izy amin'ny fotoana izay voatendrin'Andriamanitra ny amin'izay zavatra izay. Ka fahitana zany io zavatra hitan'ny Jaona io. Fa tsy hoe zavatra hitany en direct hoe io le zavatra fahitana no naseho anazy mikasika ilay ny olombonjena zany izay tonga eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ka rehefa tonga izay fotoana izay dia inona zavatra mitranga dia arak'ilay teneniny teo hoe ary noho izany dia mitoetra eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina ao amin'ny tempolony. Dia io ny zavatra efa niresahantsika ihany koa hoe manompo azy andro aman'alina ao amin'ny tempolony. Tahaka an'ireo Levita zany izay teo amin'ny tempoly sy ny mpisorona izay teo amin'ny tempoly. Ireo zany dia maninona miasa andro aman'alina ireo eo amin'ny tempoly, manompo an'Andriamanitra, mivavaka ho an'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra, manatitra fanatitra ho an'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra zany izy ireo andro aman'alina. Dia misy kilasy io zany, dia miovaova io kilasy io. Dia eto ihany koa ny zavatra isa dia zao rehefa tonga eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra isika, dia inona ny zavatra mitranga ihany koa zany? Tanteraka mihitsy ahy zany le hoe fanjakam-pisorona firenena masina, vahoaka natokan'Andriamanitra ho azy mba hanambarantsika ny hatsarany ilay niantso antsika tamin'ny fahazavany mahagaga. Dia manompo an'Andriamanitra ihany koa zany tsika eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra andro aman'alina ihany koa zany. Efa niresahantsika io mikasika ilay resaka hoe Levita izany. Dia inona ihany koa ny zavatra niresahana eo mikasika ny zavatra io dia hoe ary ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia amelatra ny tranolainy andrakotra azy ozy izy. Izy moa le mipetraka eo ambony seza fiandrianana zany fa Andriamanitra ray ary eo kavanany ny zanak'ondry mipetraka koa amin'ny seza fiandrianana. Dia ahoana ozy izy? Ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia ametraka ny tranolainy andrakotra azy. Ametraka ny tranolainy andrakotra azy. Zany hoe Andriamanitra zany amelatra ny lainy eo amin'ny Israely, amelatra ny lainy eo amin'ny vahoaka. Zany hoe hiara hipetraka amin'ny vahoakany zany Andriamanitra. Zay ny zavatra resahany amin'io. Dia ohatran'ny zavatra nitranga ihany koa tany amin'ny testamenta taloha zany io, tamin'ny Andriamanitra nitoetra teo anivon'ny Israely tany anefitra. Nitoetra teo anivon'ny Israely rehefa lasa firenena koa ny Israely, fa le tany anefitra moa zany tena azo hoe ametrahana le izy. Rehefa tany anefitra ny zanak'Israely dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa nasian'Andriamanitra nanamboatra ny tabernakely ny Israely, dia ny tranolain'ny Israely manodidina an'io tabernakely io, zany hoe le tabernakely zany tranolay fionana ny ilazany azy ihany koa. Eo zany ny fivavahana amin'Andriamanitra zany. Dia manodidina an'io tabernakely io zany ny tranolain'ny Israely zany manodidina an'io. Zany hoe Andriamanitra zany tena nitoetra teo anivon'ny Israely. Ary izay fanatrehan'Andriamanitra zay dia naseho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahagagana. Dia iny io fahagagana io dia le andraona manatrika ny Israely eo amin'ny, zany hoe eo ambon'le tranolay fionana zany le andraona amin'ny andro. Dia amin'ny alina lasa mivadika tarehan'afo iny amin'ny alina. Lasa hoe andry afo indray zany iny amin'ny alina. Manazava ny lain'ny Israely rehetra amin'ny alina. Zany hoe Andriamanitra no manazava ny Israely zany. Zany hoe Andriamanitra niara-mitoetra amin'ny Israely. Dia moa le niresahantsika le hoe amin'ny teny Hebreo zany io le antsoina hoe Shekina. Ka inona le Shekina? Dia le hoe le andraona sy andry afo io zany le maneho an'le fanatrehan'Andriamanitra eo anivon'ny Israely izany. Zany hoe Andriamanitra zany tena manatrika ara-batana mihitsy eo anivon'ny Israely. Dia izay ny zavatra hitantsika eto amin'ity hoe rehefa tonga eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra zany tsika,
dia io le any amin'ny mpanao salama no izy niteny anazy io le hoe toetra oatran'Andriamanitra mandraka riva ozy izy satria zay le fanindrina any amin'ny Daniela ihany koa izy dia Daniela ihany koa dia naniry fantatra an'izany hoe hitoetra ohatran'i Jehova zany fanindrina zany hoe fanindriny mpanompon'Andriamanitra zany rehefa ho avy zany zay fotoana zay dia tena hitoetra miaraka amin'Andriamanitra ny vahoakany izany. Dia jereo fa aty amin'ny apokalipsy alefa misy faminaniana ihany koa zany dia alefa toerany teny mikasika ny hoe rehefa tonga zany fotoana zany dia ohatrany tany amin'ny tamin'ny andro ny zanak'Israely zany dia hitoetra eo ihany koa zany Jehova Andriamanitra. Apokalipsy 1:20 dia ny 9. Apokalipsy 1:20 zava dia Apokalipsy 1:20 ny 9 dia ahoana izy dia zao no teneniny ato hoe ary nareo feo mahery avy tany amin'ny seza fiandrianana ao nanao hoe indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamanina. Indro ny taberna kelin'Andriamanitra izy dia ho eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy. Io zany le fanatrehan'Andriamanitra io. Ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamanina izy. Aty ihany koa Apokalipsy 2:20 sy 4 eo kaikeo ihany dia ahoana izy ary sisy ioziny intsony ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry dia ho eo aminy ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hita ny tavany ary ny anarany dia ho eo amin'ny andrany. Io zany io le zavatra tenentsika teo le hoe le fanatrehan'Andriamanitra ara-batana mihitsy zany hitanao eo amin'ny fotoana io satria zay le teneny eo amin'ny 4 teo manao hoe ary ahita ny tavany. Tena hoe ahita ny tavan'Andriamanitra zany tsika amin'izany fotoana zao. Zao tsika miteny ohatrany ahoana ry zany mahita ny tavan'Andriamanitra tsy afaka mahita an'izany tsika amin'izao fotoana zao satria nahoana? Satria tsika olombelona mbola feno fahotana miaina eto anivon'ity tany ity ka ity fahalovana zay misy atsika ity zany na hoe mortel maha-mortel atsika zany ny hoe fahalovana zany dia zao tsy afaka mahita an'Andriamanitra fa ny tsy fahalovana no mahita an'Andriamanitra zany hoe ny immortalité zany no mahita an'Andriamanitra dia tsy maintsy hovana amin'ny endriky ny any an-danitra tsika zay tsika vao afaka hoe mahita an'Andriamanitra. Dia eto le zavatra teneniny ary ahoana izy teo ka hita ny tavany ary ny anarany dia eo amin'ny androny izy. Dia 7 amin'ny tapany faharoa ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy ary ny mpanompony dia hanompo azy. Ho eo amintsika ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary ny mpanompony dia hanompo azy. Io le hoe andro manalina ao amin'ny tempolo hanompo an'Andriamanitra tsika hanome voninahitra an'Andriamanitra ankalaza an'Andriamanitra. Dia le sary hitantsika eto zany dia maneho sahady ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, maneho an'ilay Jerosalema vaovao zay ho avy, le tanànan'Andriamanitra zay toeran'ny olona masina. Dia izy no hitoetra amin'io tanàna masina io. Dia reto manao akanjo fotsy lava ireto avy amin'ny foko-pirenena samy hafa fiteny vahoaka marobe reto. Ireo ilay 144,400 sy rehetsy no isany. Ireo ilay zanak'Israely ara-pana taranak'i Abrahama avy amin'ny foko-pirenena rehetra samy hafa fiteny, samy hafa firazanana. Ireo izy. Dia jereo fa aty amin'ny salamo aty araka ilay niteneniko teo amin'ny salamo izy dia miresaka an'izy io zany satria ny zavatra resahany io zany dia mitovy amin'ilay zavatra aty amin'ny salamo mihitsy. Salamo nataon'ny Davida izy ity salamo fa 3:20 no jerentsika dia vakitsika ingeo fa manao allusion zany izy miresaka an'izy io zany. Jerentsika kely salamo fa 3:20 salamo fa 3:20 jerentsika kely zay dia vakitsika rehefa tonga zany zay fotoana zay dia zao ahoana izy Jehova no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahory aho, mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy,
mamelombelona ny fanahiky izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Enina mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatezana zao dia tsy atahotra ny loha zao fa ianao no amiko. Ny tsorakazonao sy ny tenao ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo alohan'ny fahavaloko, mamelatra ny latabatra eo alohan'ny eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra dilon'ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Dia ahoana ilay andiny fahenina? Eny tokoa fahasoavana sy famindrampolo anaraka ahy amin'ny androko rehetra iainako dia hitoetra ao an-tranon'i Jehova andro lava aho. Fa minaninany amin'izany indrio. Dia etỳ an-tany zany ianao dia efa miaina sady eo anatin'izany zavatra zany. Zany hoe ny fiainan'ny kristianina eto an-tany zany dia efa tandindo ny zavatra ho avy any an-danitra. Satria nahoana? Ianao nge raha manompo an'Andriamanitra dia inona zavatra tenenina any amin'ny Petera? Hoy izy any amin'ny Petera manao hoe ho fanjakam-pisorona ianareo, ho firenena masina ianareo izy. Taranaka voafidy hanambaranareo ny hatsaran'ilay niantso anareo amin'ny fahazavany mahagaga hozy izy. Ka amin'ny mahafanjakam-pisorona zany fanjakana mpivavaka anginy dikan'izany. Fanjakam-pivavaka izany. Mivavaka amin'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, manambara ny hatsaran'ilay niantso antsika. Firenena masina, olona nalain'Andriamanitra natokana ho azy. Dia etontsika dia efa miaina sady amin'izay. Hitantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro sady izay fanatrehan'Andriamanitra zay amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary rahatr' izay dia tena hiara hitoetra amin'Andriamanitra tokoa tsika. Dia tena tenenin'i Davida ilay izy fa inona zavatra mitranga? Rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao ka mitoetra aminao Andriamanitra. Dia ahoana izy? Mampandry amin'ny amaitso izy. Satria Andriamanitra no mitarika anao, izy zany mpiandry anao. Hoarin'i Davida zany amin'ny mpiandry io Andriamanitra hoe za zany ilay ondry andrasan'Andriamanitra dia hoentiny amin'ny amaitso aho meny sakafo. Mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, misy an'izany teny zany koa nge any amin'ny Apokalipsy. Teneniny mikasika an'io ary ataon'ilay ato amin'ny anina izy dia efa teneniny sady. Raha tazomintsika ilay salamo fahatelo amby roapolo io fiverenantsika kely io rehefa avy eo. Fa ato amin'ilay toko fafito andininy fahaelo enina amby folo izy dia miresaka an'io zavatra tenenin'ny Davida io mihitsy izy. Apokalipsy toko fafito dia ny andininy enina amby folo. Ahoana izy eo amin'ny Apokalipsy toko fafito dia ny andininy enina amby folo. Izao ny zavatra teneniny eto Apokalipsy toko fafito andininy enina amby folo. Manao hoe tsy honoana na angetaeta intsony ireo ary tsy haninona azy ny masoandro na ny hafanana akory. Zany hoe rehefa tonga zany izay fotoana izay tsy honoana intsony zany ianao na angetaeta, tsy haninona anao ny masoandro na tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory ozy izy. Zany hoe Andriamanitra zany manome izay ilaintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Andriamanitra no maninona? No mampahery atsika. Zany hoe Andriamanitra zany efa tena eo akaiky atsika mihitsy satria teneniny ihany koa izy eo amin'ilay andininy fafito amby folo na ny ranomasika ary dia efa afan'Andriamanitra izany. Izy manampitamby atsika. Jereo tsara andininy fito amby folo toy izantsika ngely izy. Ahoana ozy izy? Zany hoe esorin'Andriamanitra zany na io ranomasika io any. Esorin'Andriamanitra io alahelontsika io tsy hisy tsony io rehefa tonga any. Dia andininy fafito amby folo dia izao no teneniny. Fa ny zanak'ondry izay voany seza fiandrianana no mpiandry azy, io ilay tenenin'i Davida teo, ilay hoe mpiandry tsara. Andriamanitra zany mpiandry, tsika zany ilay ondry andrasana. Dia hozy izy, fa ny zanak'ondry izay voany seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho eny amin'ny loharaninaina ary ho hafan'Andriamanitra ny ranomasy rehetra amin'ny masony. Hoentin'ny zanak'ondry sika zany. Hitondra antsika eny amin'ny loharaninaina, ilay hoe tsy noana na angetaeta intsony. Meny ny sakafo tsika, meny ny rano hosotroana sika, ho fafany ny ranomasy rehetra, tsisy ranomasy tsony amin'izany zavatra zany, amin'izany fotoana zany tsy misy tsony zany. Any amin'ny Apokalipsy toko faraky amby roapolo any koa izy miresaka an'izy io. Apokalipsy toko faraky amby roapolo andininy fahaefatra. Dia ahoana izy andininy fahaefatra eo? Ary ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony. Ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitaranana fanahitainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Zany hoe ty fahoriana ianantsika ity zany zavatra amin'izao fotoana izao zany io. Fa rehefa tonga zany io hoe tonga eo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsika, tsisy tsony zany fahoriana izany. Na zany resaka hoe ozina zany tsy misy tsony amin'izany vanim-potoana izany.
tsisy fanaintainana itsony, tsisy fahafatesana itsony, tsy ho fatontsony ianao amin'izany fotoana zany. Fa hoana izy fa efa lasa ny zavatra taloha. Rehefa tonga zany zay zavatra zay dia efa taloha zany rehetra zany. Fa amin'izany fotoana zany dia efa tonga vaovao. Miaina zay ilay hoe lanitra vaovao sy tany vaovao omen'Andriamanitra ny vahoakany. Dia hiverenantsika amin'izay ary le eo amin'ny salamy teo satria io zavatra eo amin'ny salamy io mihitsy, io zany ny fiainantsika rehefa tonga any an-danitra any zany rehefa tonga alohan'ny seza fiandrian'Andriamanitra tsika, averintsika ilay izy. Salamy 7:20 dia manomboka eo amin'ny 9 voalohany io. Hoana izy? Jehovah no mpiandry tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry amin'ny maitso izy. Mitondra eo amin'ny ranomasina rano fialan-tsasatra izy. Io ilay hoe hoentina any amin'ny loharanonaina hitantsika teo amin'ny apokalipsy izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Elona dia mandeha mamaky ny lohasahaloko ny fahafatesana azy dia tsy hatahotra ny loza aho satria tsisy lozanjoanao intsony, tsisy fahoriana intsony, tsisy ninona intsony. Fa ianao no amiko, ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra ny latabatra aho eo ny loko eo masin'ny fahavaloko ianao, manositra dilo eo ny loko ianao, ny kapokako dia feno. Manana ny ampy amin'ny fahafenoana ianao zany. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetrotran'i Jehovah andro lava aho. Raha zany ny faminaniana ny amin'ny fiainana mandrakizay izay omen'Andriamanitra, izany hoe fiadanana sy fahasoavana. Ho any izay miaraka amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia efa migoka n'izany sahady. Raha sendra manana olana ianao, fa Andriamanitra no mamany olanao. Raha misy mampalahelo anao, Andriamanitra no mamafa ny ranomasinao. Raha tsy manako hanina ianao, mamelatra latabatra Andriamanitra manome hanina sahaza ho anao. Raha tsy manana trano ialofana ianao, Andriamanitra mianao manome trano ialofanao anao. Satria nahoana? Fahasoavana sy famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako. Efa miaina zany sahady tsika raha miaraka amin'Andriamanitra, raha mandray an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ary io fanomezan'Andriamanitra io, inona ny tenin'i Jesosy? Fiadanana no omeko anareo, fiadanana no avelako anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomezako anareo an'izany. Tsy hoe mahazo vola ianao, mahazo tômôbilina tsara tarehy ianao, mahazo trano be ianao dia angaha ianareo mieritreritra hoe ireny olona manana an'ireny dia manana fiadanana. Ny olona nge rehefa manana dia izao maniry zavatra hafa foana, te hanana hoe inona indray mbola tsy hananako dia miezaka. Dia ny miliardera amin'izao fotoana izao any amin'ny mandeha manao voyage any amin'ny habakabaka no any amin'ny ivelan'ny tany zany. Dia mandany amina million izy mandobo. Zay zany bie makany efa nisy nanao, nisy miliardera nanao, tsy tadidiko tamin'ny taona firy iny, tsy haiko $20 million angamba no nalohany. Naza no nanao an'le voyage zany, mitondra le izy. Dia $20 million. Dia amin'izao fotoana izao nefa n'izany efa misy zay hoe course spatiale zay zany, na hoe fiazakazahana makany amin'ny habakabaka. Dia samy manamboatra ny vaisseau spatial daholo ireo miliardera. Ao ny Amazon manao, ny Jeff Bezos, ao ny SpaceX ihany koa, ny Elon Musk ihany koa manao izy. Miliardera ireny ny faninana zany, dia efa samy nandefa ny azy, dia samy nandefa ny azy. Dia efa misy mandoa dia nahita dia mba tonga any ambony eny dia midina rehefa avy eo. Dia izany eritreretin'olona hoe azona fiadanana. Dia rehefa avy eo indray efa vita zay dia inona indray ny tedavina indray rehefa avy eo zany. Satria tsy ampy an'ny olombelona foana ny zavatra izay ananana. Fa Andriamanitra, ahoana izy Davida teo? Manositra dilolon'ny lohako ianao ka ny kapokako dia feno. Ampy azy zany omen'Andriamanitra amin'ny fahafenoana. Kapokako dia feno. Zany hoe zavatra omen'Andriamanitra anao zany tena hoe zava-dehibe no omen'Andriamanitra anao amin'izany vanim-potoana zany. Ary zao tsika zany dia efa miainana izany, omen'Andriamanitra an'izany fiadanana sy fahasoavana izany ianao. Ary tsy matahotra ny fahafatesana ihany koa ianao. Satria ny tenin'ny soratra masina manao hoe ry fahafatesana aiza ny herinao?
fahafatesana ho aiza ny fanondronanao dia hozy izy ny soratra masina hoe ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena. Io zany ny fahavalo farany ho resena io. Dia Jesosy mola niteny ihany koa fa zay ate hamonjy ny ainy no avery azy, fa zay mamery ny ainy no ny amiko izy no ahazo azy ozy izy. Vonona ve tsika ny amin'izany ho an'ny Kristy dia ho azotsika zany. Vonona ve tsika nanolotra ny tenantsika tanteraka ho an'ny Kristy? Amin'izao tsika dia efa migoka sy mihinana zany fiadanana sy fahasoavana Andriamanitra izany. Ka ireo zany tonga eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ireo zay nitafy akanjoakanjo fotsy lava, avaiza izy ireo le avy tamin'ny fahoriana lehibe, nenjehana izy, nororana izy, nokapohana izy. Kanefa na dia teo ary zany rehetra zany dia nanany hafiadanana izy satria ny mpiandry tsara no niaraka taminy. Satria fantany fa tia nofo aman-draty tsy mandova ny fiainana. Fantany fa io azakazaka ataony io dia azahoany le fiainana mandrakizay. Fantany fa tsy izy ireo ihany koa niatra n'izany fanenjehana izany voalohany sy famonoana izany, fa Kristy le tompony mihitsy no efa lamatoan'ny maty araka ny tenin'Andriamanitra. Lamatoan'ny maty izany hoe mbola misy no faty dia iza ny kristianina tahaka ny kristianina hafa ihany koa. Dia nisy koa ireo maty teo anolohan'ny nasena niala sasatra, ireo izay efa maty zany no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Dia ireo ihany koa dia novonoana no ny tenin'Andriamanitra. Mandra-pafeno ny isan'ny namany izay vonoana tahaka azy ihany koa, zany hoe mbola isy koa zany le vonoana teo aoriana, mbola misy foana. Fa na dia eo zany rehetra zany dia zao rehefa tenao miara-mitoetra amin'Andriamanitra ianao dia men'Andriamanitra ny fiadanana io ianao, men'Andriamanitra izay sahaza ho anao ianao. No avinao eo am-pelantanan'Andriamanitra. Fa reny olona miazakazaka amin'ny zavatra ara-tany ireny iny dia zao ngary malala ny ampitsony. Mieritreritra ve izy fa manana amina miliara, manam-bola be, dia mieritreritra izy hoe vitako ny ampitsoko. Fa nga ianao tompony ianao, ohatran'ilay mpanan-karena tao nataon'ny soratra masina, ny aliny ny any, ny sorona taminy ainy, ho an'iza ireo fananany rehetrarehetra ireo zany. Ho aiza? Dia ohatr'izay miaraka amin'Andriamanitra ihany no azo antoka. Zay zany mikasika ny amin'ny toko fahafito iny zay hitantsika zany teo amin'ny le hoe tombo-kase an'Andriamanitra. Niresaka isika ny tombo-kase enina voalohany zay hitantsika tao amin'ny toko fahaenina. Ny zavatra hitantsika nefa dia zao, niditra isika tamin'ny toko fahafito, tsy hitantsika tao le tombo-kase fahafito. Fa inona ny zavatra hitantsika tao amin'ilay toko fahafito? Dia ilay tombo-kase an'Andriamanitra no hitantsika tao amin'ilay toko fahafito. Zany hoe tsy maintsy natsofoka zany eo anelan'elan'ilay tombo-kase fahaenina sy ny tombo-kase fahafito, ilay tombo-kase an'Andriamanitra. Zany hoe ilay tombo-kase fahafito zany dia zao tsy azo sokafana zany io tombo-kase fahafito io raha tsy voaisy tombo-kase ny vahoaka an'Andriamanitra, satria zava-dehibe loatra zany ny tombo-kase fahafito io. Dia zany hoe tsy maintsy nasiana tombo-kase zany aloha ny vahoaka an'Andriamanitra, tsy maintsy voazava zany aloha mikasika hoe inona zany tombo-kase an'Andriamanitra zany. Dia hitantsika teto ny mahazava-dehibe an'izany tombo-kase an'Andriamanitra izany. Dia izay zany vao hoe afaka sokafana ilay tombo-kase fahafito izany. Dia ny zavatra misy zany dia zao, maninona no tsy maintsy hoe nasiana ilay tombo-kase ny vahoaka an'Andriamanitra zay vao vahana ilay tombo-kase fahafito? Ny antony dia tsotra ihany. Ho avy ilay fahatezeran'Andriamanitra amin'ny famahana ilay tombo-kase fahafito. Ka iza ny hajanona amin'izany fahatezeran'Andriamanitra izany? Iza ny hajanona? Tsisy hajanona ny amin'izany. Ka tsy maintsy asiana tombo-kase zany ny vahoaka an'Andriamanitra. Izay voavaina ilay tombo-kase fahafito. Satria tsy ahazaka ny fahatezerana ho avy io ny vahoaka an'Andriamanitra, fa ho faty ihany koa raha tsy manana ilay tombo-kase an'Andriamanitra. Ho an'ireo izay tsy manana ilay tombo-kase an'Andriamanitra dia zao,
izy niarany io fahatezeran'Andriamanitra io. Hiditra aritsika ny tombo-kase fahafito izany. Ny zavatra hitantsika zany tamin'ny rehefa namany tombo-kase enina zany tsika, nisokafana ny tombo-kase voalohany, ny faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina. Dia isaky ny manokatra le tombo-kase zany tsika dia inona ny zavatra mibahana hitantsika tao anatin'ireny tombo-kase ireny rehefa vahana. Ny fanantenana no mibahana tao anatin'ireny. Zany hoe makany amin'ny fanantenana zany ny fahamahana ireny tombo-kase ireny. Ka inona nefa io fanantenana io? Io fanantenana io dia mikasika ny amin'ny fiavian'i Kristy zany fanantenana resahana io. Ka isaky ny manokatra amin'ireny tombo-kase ireny zany tika tombo-kase voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina dia mitondra makany amin'ny fanantenana zany ny famahana n'ireny tombo-kase ireny. Dia fanantenana mikasika ny amin'ny fiavian'i Kristy fanondroany izany. Ka io moa zany le mahatonga le hoe itsika zany zay ao amin'Andriamanitra ka manantena izany fiavian'i Kristy zany, dia inona zany ny antsoina antsika ihany koa? Antsoina hoe mpiray fanantenana zany tsika. Satria fanantenana iray no iraisantsika miandrandra ny fiavian'i Kristy. Izay zany ny antsoina antsika. Dia miresaka le fanantenana io tsika, dia raha mijery tsika aty amin'ny Apokalipsy toko fahaenina zany, rehefa mamaly tombo-kase zany izy, dia inona ny zavatra mibahana hitantsika io zany? Misy tarigetra zany ao anatin'izy io. Zany hoe misy leitmotiv zany ao anatin'ilay famana le tombo-kase mikasika le fanantenana. Dia inona nefa ny tarigetra voalaza io zany mitondra antsika makany amin'le fanantenana. Dia ao amin'ny Apokalipsy toko fahaenina, raha isika ohatra n'izany ny andinin'ny voalohany, raha isika ohatra ny andinin'ny voalohany, dia inona ny zavatra resahana io? Ary nahita aho rehefa novany ny zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombo-kase fito, ary reko ny anankiray tamin'ny zava-manana efatra tahaka ny fitrokorana nanao hoe avia. Zany hoe hiteny hoe avia io zany miverina foana zany io any amin'le fahamahana ny tombo-kase enina voalohany zany. Dia jereo aty amin'ny toko fahatelo ihany koa mbola hitantsika izy io. Tsy hoe toko fahatelo fa eo amin'ny andinin'ny fahatelo ihany koa amin'le famahana le tombo-kase faharoa. Dia ao aloha izy. Ary rehefa novany ny tombo-kase faharoa dia reko ny zava-manana faharoa nanao hoe avia. Dia ny andinin'ny fahadimy ihany koa any amin'ny soavaly fahatelo. Dia ao izy. Rehefa novany ny tombo-kase fahatelo dia reko ny zava-manana fahatelo nanao hoe avia. Any amin'ny andinin'ny fahafito ihany koa amin'ny tombo-kase fahaefatra dia izy. Rehefa novany ny tombo-kase fahaefatra dia reko ny feon'ny zava-mananaina fahaefatra nanao hoe avia. Zany hoe miverina foana zany le teny hoe avia io. Ka inona ary ny anton'izy io miverina zany? Io zany tsy miantso ny jaune, satria hoe jaune no napahitana le fahitana, dia hoe jaune no antsoina amin'le hoe avia. Fa le avia zany dia zao hoe le avia zany partiellement fotsiny izy miantso le soavaly, satria miantso soavaly mantsy izy io. Avia dia rehefa aveo nahita hoe nahita soavaly fotsy, nahita soavaly mainty, nahita soavaly mena, nahita soavaly hatsatra. Fa partiellement fotsiny zany ny antsoina an'le soavaly. Zany hoe apahany fotsiny no antsony an'le soavaly. Fa ny tena atsony amin'io zany, ny resahana amin'io dia zao miantso ny zanak'ondry zany izy io, miantso ny fiavian'ny zanak'ondry zany izy io, miantso ny fiavian'i Kristy. Zay zany tena anton'le avia io zany, miantso le fiavian'i Kristy. Dia aty amin'ny tombo-kase fahadimy izy, dia inona ny zavatra hitantsika amin'izay rehefa tonga aty amin'ny tombo-kase fahadimy? Hitantsika ireo izay voavono no ny tenin'Andriamanitra teo ambanin'ny alitara. Dia inona ny zavatra nitenenin'izy ireo? Nanao hoe mandra-pahoviana. Niteny izy ireo hoe mandra-pahoviana. Andriamanitra no hitsarahanao ny raha anay amin'ny mponina ambonin'ny tany. Satria novonoana izy ireo no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Kristy. Dia any amin'ny tombo-kase fahadimy izy miteny manao hoe mandra-pahoviana Andriamanitra no hitsarahanao ny raha anay amin'ny mponina ambonin'ny tany. Miantso zany izy le fiavian'i Kristy. Eo le resahantsika mantsy, le hoe le avia resahana io nge. Ny tena resahana amin'io zany dia miantso le fiavian'ny zanak'ondry. Dia aty amin'ny famana tombo-kase fahadimy izy,
dia miantso ilay tsinovonoana no mitenin'andriamanitra nanao hoe mandra-pahovian'andriamanitra no hitsaranao ny rahanay amponina ambony tany. Maninona izy miteny hoe mandra-pahoviana no hitsaranao ny rahanay monina ambony tany? Satria ny fitsarana ny rahan'ireo izay voavono no mitenin'andriamanitra dia tsy tonga izany raha tsy amin'ny fiaviana izy, amin'ny fiaviany zanak'ondry. Zay mahatonga hoe mandra-pahovian'andriamanitra miantso izy ireo. Tonga amin'izay ary zany zavatra nitranga dia zao rehefa novahana ny tomboka se fahaenina voaray miantso ny fitarainan'izy ireo teo anatren'andriamanitra. Enin'andriamanitra izay antson'izay. Amin'izareo mbola miantso iny hoe mbola tsy tonga ny fotoana fa zao miala sasatra aloha nareo mandra-pafeny ny isanareo nisan'ny mpanompo mandra-pafeny nisan'ny mpanompo ny namanareo izay vonoana tahaka anareo ihany koa. Fa zao miala sasatra aloha nareo. Andriamanitra malala ny fotoana zany. Tonga amin'izay ny tomboka se fahaenina. Inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga zany teo amin'ny tomboka se fahaenina dia le hoe fracas cosmique. Le hoe ny herin'ny lanitra nozongozonina. Zay le fracas cosmique. Nozongozonina ny herin'ny lanitra. Ka zay fa nozongozonana ny herin'ny lanitra zay dia manambara ny fiaviany izy, manambara miantso ny fiaviany zanak'ondry zay. Miantso ny fiaviany zanak'ondry zany zay fanozongozonana ny herin'ny lanitra zay. Dia inona herin'ny lanitra nozongozonina? Hisy horontany mafy mbola tsy hisy tohany zany. Iamaizina ny masoandro. Ny volana ozy izy. Ny volana ozy izy. Ny misaona ny volana ozy izy. Ny kitana miraraka amin'ny tany ozy izy. Zany hoe mbola tsy hisy loza tahaka an'izany ozy izy. Hatramin'ny siny zao tontolo zao. Dia ahoana ozy izy? Ny manan-karena, ny mahantra, ny andevo na ny tsy andevo, ny andriana, ny mpanjaka, ny mahery, ny afina izy ireny, ny afina any anaty tendrombohitra ozy izy. Ka niantso ny tendrombohitra izy manao hoe mianjera ty aminay. Fa zao tsy zaka anay zany fahatezeran'ny zanak'ondry zany fa tonga ny fahatezeran'ny zanak'ondry sy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ka iza ny mahajanona. Dio zany resahany amin'le tomboka se fahaenina. Tonga ny fahatezeran'ny zanak'ondry izy. Io zany miantso le fiavian'ny zanak'ondry. Dia zareo zany mahalala tsara mihitsy hoe tia le zavatra nambara. Satria Andriamanitra nge tsy manao na inona na inona. Andriamanitra nge mampafantatra. Nandritra ny firy génération ohatrany tamin'ny andron'ny Israely ihany. Andriamanitra dia zao nandefa mpaminany foana teo amin'ny Israely Andriamanitra. Fa nga Israely ny eny nanamafy ny fona. Nandritra ny génération maro ny fandimby. Taranaka ny fandimby Andriamanitra firy ny efa mpitory mitory. Zany fanjakan'Andriamanitra zany. Nga nisy ny eny. Nisy ny eny ao. Nga nisy ny eny zany. Fa ny olom-boafidy ihany no mihaino an'izany. Fa rehefa tonga zay fotoana zay fa fantany zay fa nisy mpaminany teo aminy. Fantany zay fa nisy ny toriana zany teny zany teo aminy. Dia ahoana ozy izy? Niafina any anaty tendrombohitra izy. Afeno zay ozy izy amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy eo anatrehany zanak'ondry fa tonga ny fahatezerany ka iza ny mahajanona. Io zany miantso. Mialohan'ny fiavian'ny zanak'ondry zany io zavatra io no mitranga. Hoe tonga zany ny zanak'ondry. Io ny fanambarana fa ho avy ny zanak'ondry. Io ihany koa famalina ny antson'ireo fitaraina hoe mandra-pahovian'Andriamanitra tonga koa izy. Dia inona amin'izay ny zavatra hitantsika zany? Tonga atao amin'ilay toko fahavalo andininy voalohany. Amin'ilay tomboka se fahafito amin'izay zany tsika eto miresaka. Dia vakitsika zany le tomboka se fahafito zany. Vahana zany le tomboka se fahafito zany. Vahana indray zany le tomboka se fahafito eto. Efa nivoavahantsika zany le tomboka se enina. Dia inona zavatra resahany tomboka se fahafito? Ary rehefa novahany ny tomboka se fahafito dia nangina ho atsasakora ny tany an-danitra. Ary rehefa novahany ny tomboka se fahafito dia nangina tokony atsasakora ny tany an-danitra. Ahoana ary zany? Rehefa novahana ozy izy ny toko. Zavatra hitantsika teo hoe ny toko fahaenina dia zao hoe mialoha ny fiavian'ny zanak'ondry. Iny zany manambara ny fiavian'ny zanak'ondry. Dia eto nefa rehefa novahana ny tomboka se fahafito
ary rehefa novany ny tomboka sy efafito dia nangino tokony atsasakora ny tany an-danitra ahoana ary zany hoe novana ny tomboka sy efafito dia nangino tokony atsasakora ny tany an-danitra. Eto zany ny zavatra hitantsika dia zao tsisy ohatran'ilay tany amin'ny tomboka sy enina voalohany intsony ilay izy satria ny amin'ny tomboka sy enina voalohany dia zao miantso ny fiavian'ny zanak'ondry. Zay ny zavatra nisy tany amin'ny tomboka sy enina voalohany. Fa eto zany tsika amin'ny tomboka sy efafito dia tsisy zavatra tsony hoe avia na hoe ho avy ny zanak'ondry. Fa ny zavatra tonga eto zany dia zao hoe eo indrindritsika izao zany. Zay zany ny zavatra mitranga eto. Eo indrindritsika izao tonga ny zanak'ondry zany. Zany hoe miresaka ny fahatongavan'ny zanak'ondry zany izy eto. Ny famahana ny tomboka sy efafito zany dia zao ny fahatongavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry hidina avy any an-danitra zany ho etỳ tany. Dia ny dikan'ireny tomboka sy enina voalohany izay hitantsika reny zany dia zao reny zany dia karazana borina kilometrika hitondrana-tsika makany amin'ilay fiavian'ny zanak'ondry. Mitondra antsika makany amin'ilay fiainana mandrakizay. Dia rehefa novahana zany ilay tomboka sy efafito dia tonga eo amin'izay zany tsika. Andray zany ilay fanjakan'Andriamanitra zany. Tonga zany ilay fanjakan'Andriamanitra zany. Dia miresaka izy eto ny zavatra resahany nefa bizara ny zavatra resahany ato. Resaka zanak'ondry no andrasana fahanginana nita. Resahana koa hoe fahanginana atsasakora inona ny zavatra resahana mikasika an'izany zavatra zany. Averiko ilay baky teny. Rehefa novany ny tomboka sy efafito dia nangino tokony atsasakora ny tany an-danitra. Ary ny zavatra hita rehefa namany tomboka sy enina voalohany tsika dia hitantsika eo foana ilay participation jaune. Zany hoe nandray anjara foana zany jaune nandritran'ireny nandritran'ireny tomboka sy enina voalohany ireny. Satria hitantsika eo jaune jerentsika kely ange ohatrany eo amin'ny toko fahaenina zao izy dia miresaka manao hoe miresaka zao izy. Vakintsika ilay andininy voalohany. Ary nahita ao rehefa novany ny zanak'ondry anankiray tamin'ny tomboka sy efafito ary reko ny anankiray tamin'ny zava-manana efatra. Inona ny zavatra teny? Reko. Zany hoe jaune zany nandre. Dia any amin'ny hafa indray izy dia miteny hoe nahita aho. Ary any amin'ny hafa indray izy dia miteny hoe nijery aho. Zany hoe hitantsika foana zany ilay fandraisan'ny jaune anjara any amin'ilay toko fahaenina zany, any amin'ilay tomboka sy enina voalohany. Eto amin'ilay famahana ny tomboka sy efafito nefany tsisy fandraisan'ny jaune anjara intsony. Fa tonga dinna ny zavatra resahana, zavatra any an-danitra ny zavatra resahana eto. Dia tonga dia inona ny zavatra resahana? Ary rehefa novahany ny tomboka sy efafito dia nangino tokony atsasakora ny tany an-danitra. Tonga dia miresaka ny any an-danitra hoe novahana ny tomboka sy efafito dia nahoana ozy izy? Dia nangina ho tokony atsasakora ny tany an-danitra. Dia eo no mahatsikaritra an'izy ity. Tsy vitany hoe hafahafa ilay zavatra resahany. Hoe rehefa novahana ny tomboka sy dia nangino tokony atsasakora ny tany an-danitra hoe nisy fahanginana zany tao dia miresaka fotoana ihany koa izy hoe atsasakora inona ny tian'izany resahana. Fa tsy vitan'izany fa raha nijery tsika ny famahanana ireo tomboka sy tany aloha dia mamisy toko sy andininy maromaro manazava ilay izy. Fa eto dia zao fohy dia fohy ilay toko sy andininy ary ilay frazy na ilay soratra ao anatiny dia kely. Zany hoe verset iray fotsiny no manambara ilay izy. Rehefa nanokatra tsika ny tomboka sy enina dia mikasika n'inona ny tomboka sy enina? Mikasika ny zavatra teto an-tany ny tomboka sy enina rehefa novahana. Ny tomboka sy voalohany miresaka izy mikasika ilay hoe conquérant pacifique. Izany hoe ilay ahoana moa zany? Ilay amin'ny teny frantsay ny fomba ilazany anazy io hoe io moa zany le hoe conquérant pacifique le hoe manao conquête zany. Manao conquête zany hoe le fanaparitahana ny filazantsara zany manerana an'izao tontolo izao. Dia io le fanombohan'ny asa tamin'ny alalan'ny apôstôly zany. Zany hoe tsisy famonoana zany io tao anatin'ny fahadiovana tanteraka tamin'ny fiangonana voalohany fanaparitahana ny filazantsara conquérant pacifique. Zany hoe ao anatin'ny fiadanana tsisy ady
ka zay mantsy le izy ohatrany hoe ny ao no filazana azy teo le conquête zany ohatrany hoe fanjanahana iny amin'ny famparitana zany ny filazantsara ny amin'ny fitorinan'ny filazantsara hoe manjanaka tany ianao anankiray manjanaka tany ianao anankiray manjaraka tany ianao anankiray de fanaparitana an'izay filazantsara zay manerana an'izao tontolo zao tamin'ny alalan'ireo apôstôly rehefa nandray ny fanahy masina izy de zao omena hery ianareo mifandraisanareo ny fanahy masina hoe ahazo hery ianareo amin'ny andraisanareo ny fanahy masina ary vavolombelika ireo eran'ny Jodisy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany de tena hoe tao anatin'ny fiadanana no mitorinan'izay filazantsara zay inona moa le fiadanana tiany teneny hoe pasifika hoe tsy mitana sabatra aminona izy hoentiny manjanaka fa le tenin'Andriamanitra ny sabatra hoentiny hitantsika ihany koa ny amin'ny zavatra tombo-kase faharoa satria ny zavatra resantsika de hoe teto tany no ny zavatra mitranga teto tany no resahana amin'le tombo-kase enina voalohany satria arak'le tenenina teo hoe teto tany daholo io satria miantso le fiavin'ny zanak'ondry fa rehefa ary amin'ny tombo-kase fahafito zao hoe any an-danitra indray no resahana zany de taty amin'le tombo-kase faharoa tsika rehefa novahana le tombo-kase faharoa indray de inona ny zavatra hita indray teto ny famonoan'ny Roma jentilisa ny kristianina le resaka hoe ady sy famonoana ny mena sabatra izy hanala fiadanana amin'ny tany hifamonoana ozy izy de ny famonoanan'ny kristianina ny fanenjen'ny Roma jentilisa io hitantsika indray tamin'ny famanany tombo-kase fahatelo de inona ny zavatra hitantsika teo io le resaka Pergamos io teo amin'ny tantaran'ny fiangonana zany hoe nisy anohanana ara-panahy zany ny resaka teo anohanana ara-panahy zany hoe fahafatesana ara-panahy zany ny ainan'ny fiangonana tamin'ny vanim-potoana io tao anatin'le tetezamita satria tsy nanana ny identité antsony le kristianisme zany fa very le identitén'ny kristianisme very zany maha-kristianina azy tanteraka satria naroroaparatsiana zany ny kambana tamin'ny fomba fanaon'ny Roma jentilisa zany ny fomba fanaon'ny kristianina de teo moa zany transition de iny no nitarika nakany amin'isa rehefa avy eo zany l'izy nakany amin'ny katolika romanina zany rehefa avy eo zay mahatonga l'izy koa hoe katolika romanina zany de eo ihany koa ny tombo-kase fahaefatra rehefa novahana ihany koa ny tombo-kase fahaefatra de inona indray ny zavatra nitranga teto nisy famonoana ihany koa teto famonoana zay nitranga tamin'ny alalan'ny bibidia tamin'ny alalan'ny sabatra misy zavatra teneniny ara to raiso kely fotsiny le izy teo eo amin'le toko fahaenina ohatra zao raisitsika le izy eo amin'le le famana le tombo-kase fahaefatra zany de ahoana izy eo amin'le andin'ny fahafito zany tapany faharoa tapany farany zany toko fahavalo azafady apokalipsy toko fahaenina de ny andin'ny fahafito andin'ny fahavalo azafady apokalipsy toko fahaenina andin'ny fahavalo de ny tapany farany de inona ny zavatra resahany eo amin'le andin'ny fahavalo tapany farany io de ahoana izy ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo amono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia etỳ tany ozy izy inona eo le hoe amin'ny ampahefatry ny tany ozy izy inona nefa io ampahefatry ny tany io le zavatra nitranga teto Eropa io de ny zavatra hita teto tsy ny Roma jentilisa ntsony no namono ny kristianina fa izy indray no namono ny eglizy indray no namono ny kristianina teto zay hitantsika ny eglizy indray no namono ny kristianina satria izy tena milaza manana ny fahefana faratampony men'Andriamanitra zany ka zay manohatra ny eglizy de tratra ny inquisition sy ny famonoana de tamin'ny alalan'ny bibidia tamin'ny alalan'ny mosary tamin'ny alalan'ny sabatra de tamin'ny ampahefatry ny tany ozy izy de tena teto Eropa no tena niatra n'io zavatra io zany teto Eropa ny vahana ny tombo-kase fahadimy hitantsika tao le fitarainany reto olona masina reto sy ireo vonoana noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra ka ny rano nitaraina teo ambanin'ny alitara ireo zany le mitaraina hoe mandra-pahoviana Andriamanitra no hitsarahanao ny ranonay amin'izay mponina ambony tany novahana ihany koa ny tombo-kase fahaenina de hitantsika tao le resaka hoe
nozongozonina ny herin'ny lanitra manambara ny fiavian'ny zanak'ondra. Efa nidresantsika teo mikasika zay. Zany zavatra rehetra zany dia eto tany no mitranga zay zavatra rehetra hitantsika teo zany. Miditra nefa tsika amin'ilay famahana ny tombo-kase fahafito dia exclusivement any an-danitra le izy. Zany hoe any an-danitra zany ny sary aseho eto fa tsy aty an-tany indray. Satria rehefa novahana ny tombo-kase voalohany, zavatra teto an-tany no naseho. Novahana ny tombo-kase fahafito, tonga dia any an-danitra indray ny sary aseho. Nangina ho tokony atsasakora ny tany an-danitra. Inona ary zavatra resahana amin'io? Lava ny zavatra resahana amin'io. Resahantsika amin'ny tapany faharoa amin'ity andro an'ity mikasika an'izay. Inona indray zany ifanginana atsasakora tany an-danitra. Hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Manasa antsika hiaraka hivavaka. Tompo Iray Masina sy tsara indrindro, mankalaza anao zay midera anao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao zay hatramin'izao ka ho mandrakizay. Isaorana ianao raha izay rehetra efa nataony taminay ary isaorana ianao ihany koa izay rehetra mbola ho ataonao aminay. Voninahitra ny eo anao raha io hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra ny fampianarana ny teninao izay nomena ho anay tamin'ity an'ity. Ary isaorana ianao ihany koa raha izay rehetra mbola ho ataonao aminay. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izany vavaka izany teto anatrehonao. Andriamanitra Ray. Halleluia. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ahoana indray? Any an-danitra indray zany tsika mifankahita. Eo ny resako resantsika indray manaraka eo. Zay fa dia mandram-piona indray. Chercher ma femme.